Andria Razakandrema, associé responsable d'opération ato amin'ny RN Group, dia président groupe éducatif ELI English Language Institute koa zay. Niditra tao anatin'ny tontolon'ny fandraharahana ny tenako nanomboka ny taona 17 fa talohan'izay dia efa nisehatra koa tao anatin'ny nakaiky resaka fandraharahana satria andreo ray aman-dreny betsaka no nanao an'ilay fandraharahana na teo amin'ny vadiko zany na avy amin'ny fianakaviako zany dia nahitahita kely amin'ny resaka fandraharahana fa ny taona 17 nanatra teny amin'ny sekoly ambony anankiray zay vao tena hoe nanao an'izay hoe namorona entreprise anankiray ho an'ny tena niarahana tamin'ny namana moa izy io fa taty aoriana namorona ho an'ny tena manokana koa ohatra ny entreprise ao anatin'ny groupe éducatif ELI ny A2BC zany sy ny amin'itsika. Ny zavatra afaka tenena moa zany an'ireo tanora sy ho an'ireo na tsy ireo tanora koa arany fa ireo olona zay te handraraha dia misy zavatra maro tsy maintsy atao fa ny voalohany indrindra dia manomboka. Tsisy zavatra vita zany raha tsy manomboka eo amin'ny fiainana. Raha te handraraha zany ianao dia mila mieritreritra hoe inona zavatra tiako hanovana création entrepreneuriale dia inona ahoana ny tokony hanovana an'ilay izy fa indrindra hoe oviana ny hanomboka an'ilay izy. Manao an'izay zavatra tianao handramana mila tadina fotsiny hoe rehefa manao entrepreneuriat zany tsy maintsy solafaka ianao ninona zavatra tenenao ninona zavatra ataonao tsy maintsy solafaka ianao fa mila mahay mitsangana foana rehefa avy manokatra manao le action na création dia mila mahay mitsangana foana rehefa mianjera. Dia mba torohevitra koa ho an'ny izay hanao an'izay création entrepreneuriale zay marina hoe sarotra ny resaka entrepreneuriat fa formaliser aingana ny entreprise-nao ahitanao opportunité betsaka kokoa miformaliser ny entreprise-nao no manao anazy de manière informelle arakaraky ny fiarenanao no azahoanao expérience dia afahanao mandroso otrana dia miproposer ny expérience iny. Ny entrepreneuriat zany tena fotoana be da be lany amin'izany. Mila mitady motivation koa ianao hoe afahanao mandroso mety hoe fianakaviana ohatry ny anahy resaka fianakaviana zany hoe rehefa hanao an'le izy zany ianao mila le motivation dia le fotoana io fotoana io any itovizan'ny olona rehetrarehetra ka anjaranao mampiasa ny fotoana io mba ho tena fitaovana anankiray anatratraranao zay tanjonanao. Za mahasamy tenanao tsy maintsy mahita résultat satria miaccompagner olona koa zay mahita fivoaran'ny olona dia tena hita zay résultat zay amin'ny fiainana fa mila zay hoe travail sy fampiasana le fotoana. Aza manaiky resy zany ampiasao fotoana dia asa ihany ny asa ihany no ahafahana mandroso. Misaotra tompoko.